Ianareo mpianatra ao amin'ny atian'ny kanto izay omengonareo manokana androany noho izao fahasoavana lehibe dia salorana izao. Ianareo ray aman-dreny, zoko zany sy olo-manan-kaja rehetra tonga manatrika ity lanonana androany ity tompolasy lekivavy. Ny voalohany teny dia ny manaritra ny fiaravany izay efa nataon'ireo nandray fitenenana teo aloha. Manaraka izany dia mitondra ihany koa ny filantsiny amin'ny fandraisana fitenena eo anatrenareo zoko ray aman-dreny ny manan-kaja ambony satria na vehivavy aza ny tena dia mena didy sy andraikitra ary mipetraka foana ho renim-piany ilay promotion kanto ireto telo taona lasa izay ary no amafisina izany fifampitondrana reny sy zanaka izany izao androany izao. Telo taona lasa tokoa izay rakizy tamin'ny taona 2014 nijoroako teto anoloanareo teto amin'ny pipitra ity. Nijoroako vavolombelona teto aminareo mahakasika ny herijika rehetra tokony ananana raha teo mpandraraha mantianina ianareo. Nitondrako ireo teny mafonja feno anatranatra raha teo tafita amin'ny tanjona tiako tratrarina ianareo ary nitsofina irany ianareo mba ho tafita somatsara tamin'ny fianarana izay mahamatesana. Telo taona lasa tokoa izay nilazako tamin'izany fa andala tohatra ihany izay efa voadingana fa mbola lavitra ny lalanareo. Ho ankehitriny dia voakofo fa tsy nataonareo rara-kampany ireo afatra napetrakay mpiay anareo. Toteny tokoa ny mpanabe anareo ary dia no amafisinareo androany fa zaza hendry mahay mankatoa ary manam-pahaizana ianareo ary tsy mamelanareo mihitsy raha tsy azonareo ny manam-pahaizana masitany. Misaotra betsaka rakizy fa faly tokoa izay ray aman-dreny. Mipikeliko aoko izany ny mpanabe ary indrindra mirehareha tokoa ny sekoly namoravila anareo satria dia tsy verimaina ny ezaka rehetra natao ahatafitanareo ary tsy nandraraky ny liandoha ianareo fa nasehonareo anay fa mendrika ny fitokisanay tokoa ianareo. Ho ahy manokana moa dia misy ilay fiteniny Paolo Malagasy manao hoe ny zaza endro no mahafaly ny ray hoe ianao andriamatoa raiky fa ny zaza-dala kosa hono no mampahory ny reniny. Ka androany dia niteko fomba fiteny io ka ho alaiko ny tsara indrindra ao anatiny dia hitabataba fifaliana hoe ny zanaka endry mahafaly ny reniny. Faly koa ao androany rakizy izao fahasoavana lehibe azonareo izao ka na dia vao andro vitsivitsy monja aza ny fetin'ireny vao fiaraha-mientana mare dia mangataka tehatra amin'ny revidrefitra avy aminareo ho an'ireo reny tsirairay izay eto androany. Mino fa mitondra anjara vodiky tokoa izy ireo tao ambadika izao fahombiazana amin'izao diplôma lezilezy azonareo izao. Ary satria nahazo diplôma ianareo androany ary satria hiara-mifaly sika androany dia amin'ny mpanetretena ihany koa milazako ampahivenazo aminareo fa voafidy ho mpandraraha mendrika ny taona 2017 ny maraina anareo efa taona lasa izay. Ankehitriny kosa dia fiditra dia tafiditra na nomine ao anatin'ny mpandraraha vehivavy fito voalohany mendrika indrindra aty Afrika ny maraina anareo. Mbola mandeha fampikatenana amin'izao fotoana izao dia hitantsika ihany ny vokany. Tsy sanatria misoratena toa voatampo na koa hoe midokatena toy ny papirika fa voninahitra tsy biky izany ho anareo zanako, ho an'ny mpiara-belonamiko ary ho an'ny firenetsika ka tsy ataontsika mpatambara. Ny fandrarahana izay matimatesako moa nandritra ny 13 taona izao dia ny fikirakirana, ny fivarotana eo amin'ny tsena anatiny sy ny fanondranana ny azon-dranomasiny Madagasikara eo amin'ny tsena resa-pirenena manerana izao tontolo izao mihitsy izay tsy mitsahatra mitombo mihitsy ny fitadiavan'ny mpanjifa azy ankehitriny. Mbola betsaka ny zavatra tekambara satria feno hafaliana tokoa ny fo saingy noho ny fotoana tsy azo hivalam-panana dia
hitondra ny teny rehetra zanatsika rehetra aho androany misaotra ny ray aman-dreny tsy nitaraitana miepaka mihitsy tamin'ny tolotra rehetra indrindraindrindra ny lafiny ara-bola makasitraka po anareo mpanabe dia tsy mandriandro sy mandrialina mikaroka izay fomba rehetra amezana ny tsara indrindra avy any aminareo ampitana ny fahaizana nitoraka voninkazo ny sekoly izay mahafehy tsara ny fenitra rehetra taky ny fampianarana ary indrindraindrindra mankasitraka manokana ho an'ny fanjakana privé miahy ny fampianarana ka manoana ny sekoly ambony toy izao izay am'nyfizazana fahaizana sy fahalalana ambony. Eto famaranana dia manamafy ny tsodrany rehetra efa natao teo any tena mahaleo mahalasana rakizy tsy solafaky ny hoditry ny akondro ty fiainana sy fandarana be siasitsiany ianareo ho tafita hatrany amin'ny tanjony olona ka ifampiatoraka indray isika amin'ny sehatra ambony kokoa anoany toy mazatra no rehefa mpianatra mendrika toy izao dia misy fanomezana kely foana avy amin'ny orinasa izay tantaniko dia manamafy ny tolotra izay nataonay mahakasika ny fandraisana ireo izay mbola mila stage ao anatin'ny promotion. Manaraka izany koa ny reninareo dia manotra lela vola 1 million ariary ho fanampiana sy fanamaivana na lany rehetra tamin'izao toerana